Mbola misedra olana ireo olona manana fahasembanana eran-tany na dia efa nifantoka tamin'ny fampiatiana azy ireo ho ao anaty fiaraha-monina aza no ny mahasoa ny fikambanana iraisam-pirenena izay nisafidin'ny lohahevitra mifandraika amin'izany tamin'ny taondasy. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia tsy lavitra loatra an'izay no zava-misy iainan'ireo olona manana fahasembanana. Na izany aza anefa dia efa hita ho mitombo isa tsikelikely ireo fikambanana mpanao asa sosialy tsy miankina amin'ny fanjakana, miroso amin'ny fandraisana tanana azy ireny eny anivon'ny fiaraha-monina. Azo ambaratsotra fa manana ny fahavononana hiezaka hiatrika ny fiainana ireo olona manana ny fahasembanana eto Madagasikara. Mivondrona ao anaty fikambanana iray mitovy fijery ary mamorona sy mamolavola tetika asa iraisana mba hifampitaizana sy entina ampivoarana ny fiainana. Anjara madama atana opération galette ny fikambanana zay mana groupement d'association des personnes handicapées de Madagascar zany zay mamikarakara hetsika kely opération galette dia faly zany zay mba manasa anao mba handray anjara satria izy tony zany tombony kely azona ety amin'ity zany mba hoentina hikarakara ny fikambanana nangatahana amin'ny fitondram-panjakana fotsiny zany dia amoahana le décret d'application satria zany zay mahafantatra zany zay fa miainga avy amin'iny zany no fototra ingaina hoentina mijiry anay simba satria raha tsy voajiry iny tsy afaka ny andray anay mihitsy na ny ministera na ny orinasa rehetrarehetra na ny asa tanana ataonay tsy afaka mivelatra mihitsy zany misy miasany fa vitsy dia vitsy mbola tsy 1% kory ary ngamba raha temy pourcentage aminao fa mbola tsy 1% kory ny olona miasany amin'ny sehatra orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana anaty fiaraha-monina no ady mbola mitohy ankehitriny. Tsy takona fenina nefa fa maro ireo olona no miaina ao anatin'ny fanilikiliana azy ireny amin'ny endriny maro samihafa. Ahoana tokoa moa ohatra no iarahan'ny ankizy jamba iara-hianatra amin'ny ankizy mahiratra. Misy sady iainana eto Madagasikara nefa izany. Le hoe voaloboka iaraka hianatra mahiratra aloha dia tena mieritreritra hoe ahoana re zany. Mpampianatra mieritreritra hoe atao ahoana ny ampianatra jamba, ny tena koa ny eritreritra hoe ahoana ny arahako miaraka hianatra amin'ny mahita, ahoana ozy izy mpampianatra be tsy eritreritra izy hoe manahirana be zao ampianarana, tsy maintsy tenenina foana manahiran'olona ao ampianarana. Dia kanto moa le izy rehefa niainana dia nihazatra tsikelikely, nihazatra ny ankizy, nihazatra koa mpampianatra, za koa moa niezaka zany hoe mba ho afapo tsara mba hisy roana be loatra le fanilikiliana dia miezaka satria mantsy zay koa matetika hoe zay ihany resahana be mantsy rehefa hoe olona manam-pisembanana dia hoe voailika fa matetika indraindray koa tsy voatery fiaraha-monina foana manilika fa ny tenana ihany dia ohatra izay nataoko izay zao hoe tonga dia mieritreritra hoe ahoana zao ozy mpampianatra sy ny ankizy hoe sahirana be zay zao dia efa endrika falihana ny tenako sady hoe za ihany tonga dia mieritreritra ohatr'izay. Fampandrosoana maharitra efa miazakazaka ho any amin'ny fanentanana hafa mihitsy manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia no lohahevitra hobanjina ho amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny olona manana ny fahasembanana amin'ny ity taona 2024 ity. Ny 3 Desambra izao moa no andro natokana ho amin'izany. Na dia mbola vitsy azy ireo olona manana fahasembanana afaka miatrika izay fivoaran'ny teknôlôjia izay dia tsy tara kosa ireo efa mahafolaka izany fa mahavita tsara tahaka ny vitan'ny olona tsy manana fahasembanana.
Amin'izao fotoana izao dia efa mivoatra be ny teknôlôjia ary ny olona manana fahasembanana ihany koa dia tsy tara amin'izany. Mieritreritra angamba antsika hoe ny olona jamba mety tena tsy afaka ny hampiasa ordinateur satria miankina betsaka amin'ny fijerena maso izany zavatra izany. Nefa efa voapirofo amin'izao fa efa be dia be ny namorona logiciel izay mamoaka feo ary dia afaka mampiasa tsara ordinateur ny olona manana fahasembanana ara-pahitana na mahita kely na jamba tanteraka. Zahako manokana izao sady manana fahasembanana ara-pahitana nefa koa mpampianatra informatika ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana ny asako. Voapirofo fa tsy olana ny fahasembanako ary tsy sakana amin'ny fanatanterahako ny asako. Tsy izay ihany no asa azoko atao fa afaka mivelatra amin'ny asa maro fa nanoka tena aloha za eto hatreto hoe apita izay fahalalako izay amin'ireo namako manana fahasembanana mba ahafahan'zareo miasa eny anivon'ny birao, miasa eny anivon'ny commune izay ahafahany ihany koa mampiasa ny solosaina io. Hita matetika sy iainantsika fa rehefa mitondra takaitra ny olona iray ary zary lasa fahasembanana entina mandramaty no misy eo amin'ny vokatry ny tsy fisorohana izay tranga misy azo tsaboana tahaka nanjoany rivorindra. Voateraka dia mbola nahita tsara ohatry ny olona rehetra fa nanomboka teo amin'ny 7 taona koa dia nanomboka tsy nahita. Ilay izy moa tsy hoe tsy tonga dia tsy nahita fa narary araka fitantaran'ny ray aman-dreny izany dia aretina ilay izy dia satria koa moa ilay tany ambanivohitra dia tsy mahafantatra hoe inona no tokony atao dia lasa lendrasondrasona fotsiny ilay izy dia lasa tany amin'ny maso kay dia ny tipo ny maso dia avy eo rehefa sitrana dia lasa tsy nahita tsony avy eo rehefa nihiratra ilay maso. Ny tena mahagaga ihany koa dia saika avy amin'ny fianakaviana sahirana hatrany no isian'ny olona manana fahasembanana. Mety eo amin'ny 85 na 90% ny olona efanay amin'izao ao anatin'ny fianakaviana tena sahirana. Dia izay indrindra no mahatonga ny fampiroboroboana ilay hoe fanabeazana vanim-piady izany hoe miara-mianatra amin'ny ankizy rehetra eny anivon'ny sekoly samihafa eny amin'ny fiaraha-monina misy azy ny olona manana fahasembanana. Tsisy olana fa tena mitovy amin'ny olona rehetra satria mahavita zavatra izy afaka manao zavatra vitan'ny olona matanjaka mihitsy zany satria manana finiavana izy manana ezaka dia azo lasaina hoe mitovy amin'ny olona rehetra mihitsy zany. Tontolon'ny ity zany ohatran'ity zao fanaovako atletisme moa izy ity satria za manao sport amin'ny mandeha sport zany dia médaille d'or avy any France dia ity moa zany amin'ny fédération izy ity ngeza be zay dia amin'ny mampanao photo antsika zany dia namboarina nankilezina le izy. Taloha zany aloha efa niezaka zany zahay nanao an'le Tontolon'ny amin'izay tena fomba nahaizana anazy. Dia noho ny fahitan'ireo zany fiaraha-miasan'ny CNPPSH sy ny CBM sy ireo teknisianina zany eto Madagasikara no nahatanteraka le formation. Amin'izao fotoana zao zany zay mahatsapa tena hoe maivana kokoa zany satria nahazo fampizara tsaikefa teknika dia hitanay zany hoe tsisy atahorana intsony zany mpanamboarana fauteuil fa azo atao tsara ny ananany olona manana fahasembanana Tontolon'ny amin'ny alalantsika eto Madagasikara. Manokana roa herinandro ny fikambanana mpanao asa sosialy izay efa nanao tahaka izay tamin'ny taon-dasy. Christopher Blenden Mission sy Gasikara fanomezana sehatra amin'ny tontolon'ny fifandraisana na ny onjam-peo na ny fahitalavitra na ny gazety an-tsoratra itenenan'ireo olona manana fahasembanana ampatsiahan'ny fiaraha-monina isan-tsokajiny fa manana ny anjara birikiny hoentin'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny sehatra rehetra sosialy, ny toe-karena, ny kolotsaina, ny fanabeazana sy ny maro samihafa javoatanisy na dia eo aza ny fahasembanana misy eo amin'izy ireo. Fa ny fiaraha-monina eto Madagasikara ve vonona ny andray sy fanometanana amin'izy ireo?